Eo amin'ny vaovao samihafa misongadina kosa akoatra ny tsy fandriam-pahalemana dia eo hatrany ihany koa ny ady amin'ny zava-mahadomelina izay tanterahany mpitandro ny filaminana. Misy indrindra raha mofo ny fiarah-miasa miaraka amin'ny vahoaka mba hiadinina amin'ny izay vokatra izay raha dia lehilahy roa no tratra ny polisy misahana ny zava-mahadomelina. Arahantsika ary ny andinindin'izay. Vokatry ny fiarah-miasan'ny mpitandro ny filaminana sy ny olona tsara sitrapo dia lehilahy iray vao tanora dia tanora tokoa no tratra niaraka tamina menaka rongony folitatra tao an-tranony. Ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina moa no nirotsaka an-tsehatra tany an-tranon'ity tovolahy ity. Ilaina nome vaovaon'ny polisy dia nilaza fa tsy karitra mitondra zavatra hafahafa ity lehilahy ity ary menaka rongony no nahafantarana izany. Teny Ankadimbahoaka nisy ny fonenan'ity tovolahy ity ary ny alakamisy lasa teo no nanao be midina teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana. Rehefa natao ny fanadihadiana dia nambaran'ilay tovolahy izay marihana fa vao 17 taona monja fa avy any Vangaindrano no nahazoany io menaka rongony io. Nambarany ihany koa fa 5,4 alina ariary ny litatra amin'izany. Tsy nilaza kosa nefa ny tenany hoe amidina tsy io menaka rongony io. Vokatr'izay fiarah-miasan'ny olon-tsotra sy ny mpitandro ny filaminana izay hatrany moa dia tratra ihany koa ity lehilahy iray 7 taona monina enina montana mpivarotra zava-mahadomelina. Nidina teny amin'ny trano fonenany ny mpitandro ny filaminana ary rehefa nosavaina ny tranon'ity lehilahy ity dia hita tao ny fonosana rongony miisa 570 miampy rongony tsy mbola mifono milanja 500 grama. Rehefa nifotopotorina ity lehilahy ity dia niaiky fa kasainy amidy ireo rongony ireo ary efa izany raha teo ny asany. Efa nigadra 2 taona tranomaisina noho ny fivarotana rongony ity lehilahy ity ary izao mbola namerina izao hatrany. Efa any anivon'ny fitsarana moa amin'izao ny raharaha.